Lasy tompom-bavy faly mitsidika ny tokantranonao indray izay avy eto amin'ny TV Plus Madagasikara fandarana manokana izay miainga avy eto Toliara izao arahinao amin'izao fotoana izao asaina ianao anaraka aminay eto hatramin'ny farany. Vahintsika amin'ity androany ity pasteur Isidore Andrianirina mazava ho avy moa zany fa iresaka mahakasika an'izay finoana izay tsika amin'ity androany ity izy avy eo amin'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra faly miarabanao tonga sao eto amin'ny plateau TV Plus Toliara. Fialy miaraba namana ihany dia miaraba ihany koa atsika manaraka ny fahitalavitra eto Toliara eto tain'Andriamanitra tsika tompoko. Ya fiangonana fanahin'ny voninahitra tsaratsara angamba ny alohan'ny hiatombohan'ny izao fandarana izao mba hazavainao aminay ny anganiny izany fiangonana izany tantara fohifohy mahakasika an'ity fiangonana misy anareo ity. Ny fiangonana fanahin'ny voninahitra dia manana fohibe miorina ao Mahajanga eto Madagasikara mazava ho azy 10 kilometatra anoany miala eto Toliara forona izy io tamin'ny 20 septambra 13 zany hoe 4 taona amin'ity taona ity. Manana ny antom-pisiny manokana izy dia ny torony filazantsara ny voninahitra ho an'ny vahoaka malagasy sy manerana izao tontolo izao. Maromaro zao ny fiangonana zandry misokatra eto Madagasikara zay angamba fantaniana kely manitikitika ny sain'ny maro any tokantrano any manao ahoana ny fandraisanareo an'izay hoe nareo sokajiana ho fiangonana zandry sokajiana ihany koa ao anatin'le hoe kiana kely hoe secte ahoana ny fanazavanao kely an'izay. Ny sokajiana ho isan'ny zandriny aloha zany tsy mampaninina tahaka ny olo io nazoky izy na zandry tsy olana fa olona ny zava-dehibe fa tsy maninona izy nazoky na zandry dia tahaka izay ihany koa ny fiangonana zany rehefa tsoina hoe zandry izy dia efa zandry zany fa ny zava-dehibe dia hoe le mahavita ny zavatra nampanaovina azy izy dia nitorany filazantsara iny zany tsy maninona mihitsy iny. Dia faharoa manaraka ihany koa manoloana an'le hoe secte iny koa tsy maninona koa izy iny satria Jesosy mihitsy no nantsoina hoe secte. Dia ny apôstôly Paul eo anatin'ny baiboly en baiboly teny français dia izy hoe il est le chef du secte de Nazarin. Zay zany nilazany olona azy hoe izy no lehiben'ny secte atao hoe Nazarena. Ka zay nanao asa mitovitovy amin'ny nataon'ny Jesosy na mitovitovy amin'ny nataon'ireo apôstôly anatin'ny baiboly mendrika raha antsoina an'izay anaran'izay satria nanao an'izay asa izay izy. Ka amiko voninahitra lehibe ao an'Andriamanitra natsoina amin'izany satria lalan'i Jesosy zany tompoko. Ya miresaka ny fiangonana fanahin'ny voninahitra tsika inona no mety mampiavaka anareo avy eo amin'ity fiangonana ity? Ny tovizana dia ny filazantsara torena fa ny mahasamy hafa azy dia ny spécificité lay afatra manokana hoentiny satria ny fiangonana tsirairay avy dia misy foana afatra manokana hoentiny zay mampiavaka azy amin'ny hafa dia tsy in'izay fa le hoe voninahitra zay zany le zavatra mampiavaka azy amin'ny fiangonana rehetra dia izy maneho an'izay hoe voninahitra Andriamanitra zay satria io fanany voninahitra io no anarana nomena Andriamanitra n'ity fiangonana ity ao amin'ny Korintiana voalohany Petera voalohany 4:4-5 ny baiboly hoe sambatra ianareo raha ratsiana no ny anaran'i Kristy fa ny fanahy ny voninahitra ozy dia ny fanan'Andriamanitra no mipetraka ao anatinareo. Ka zay fanahy ny voninahitra mipetraka ao anatin'ny olona zay zany le olona manana an Jesosy zay ny tena azavain'ity fiangonana ity hoe inona io fanahy ny voninahitra io mana ahoana ny asany ary zany ihany koa no anisany hatongavana eto Mahajanga ao anatin'ny roa andro eto Toliara zafady. Ya fiangonana fanahin'ny voninahitra ianao no pasteur sady nanorina ihany koa izany fiangonana izany nanahoana ny fomba niangany ity fiangonana fanahin'ny voninahitra ity mba afaka tantarainao kely aminay fohifohy ve? Misy ampahany zany azoko ambara zay ampahany zay mety hoe ho takatry ny olona satria le fiangonana moa zany zava-panahy misy zavatra tsy takatry ny olona mihitsy zany hoe raha tsy hoe olona teny hoe miaina ao anatin'le fiainana ara-panahy zany fa ny azoko ambara zany dia hoe napetraka ny tompo ao am-ponay ny hanangana an'izay fiangonana izay satria ilaina ny fiangonana mameno tanàna. Raha vao fiangonana anankiray zany misokatra dehibe ny resak'olona efa menina efa maro mbola mpihinandray nefa raha misy mpivaritena anankiray nan'olo teny hivaritena tsisy miresaka efa maro mpivaritena nefa ianao mbola nanao indray efa maro ny bara nefa ry mbola nisokatra koa efa maro ny mpanao baolina nefa mbola misy ekipa vaovao nisokatra indray tsisy an'izay
fa raha fiangonana izy de misy resaka eka na inona zany mety hoe fomba fijerin'ny olona ny am'le nanokafana an'le fiangonana tsy zay ny zava-dehibe fa hoe inona ny fiantraika le fiangonana ny sokatra eo anatrehan'ny olona zay le zava-dehibe aminay tompoko ya teny an'izay hoe fiangonana betsabetsaka izay ianao teo tsy mety ve raha ohatra tao amin'ny fiangonana nisy ianao tamin'izany fotoana izany no entina namela belarana kokoa izay voninahitra Andriamanitra izay fa tsy maintsy hoe nanangana vaovao tsy mety satria zay ny atao hoe zavatra napetraka Andriamanitra ao anatina fo misy zany fiangonana anankiray zay efa mijoro de efa misy zany karazana balizy anankiray zany hoe etokatreto ihany ny zavatra azo atao anatin'ity fiangonana ity de raha misy olona anankiray zany ao hihevitra anao zavatra hafa ankoatran'izay azo atao ao de efa tsy mety zay dikan'izany tsy maintsy mivoaka ao anatin'io zany lay olona manana zavatra hafa ho atao satria ohatran'izany ao anatin'ny baiboly misy olona natokana itoroteny any amin'ny jentilisa de misy olona natokana itoroteny ao amin'ny zanak'Israely de raha ohatra ka olona natokana ao amin'ny zanak'Israely zany ny andeha any amin'ny jentilisa de efa tsy nety le tao anatin'ny baiboly etak'izany ihany koa no tsy nahafahako nanao zay zavatra napetraka Andriamanitra manokana tato am-poko tao anatin'izay fa nisy ato amin'izay fotoana zay fa tsy maintsy nivoaka zay vao afaka mamoaka an'izao filazantsara ny voninahitra zao tompoko ya efa taona teo ny joroany ity fiangonana fanahin'ny voninahitra ity aiza ho aiza izy amin'izao fotoana izao efa taona taty aoriana tao Mahajanga no niaingany voalohany manahoana ny manerana ny nosy ny pinao aminy inona no afaka voninahitra ho an'Andriamanitra raha aneo an'ity zavatra ity zany atao Mahajanga no foronany de efa misy Toliara am'izao misy ao Antananarivo misy any Tomasina misy ao Maheva tanàna de misy any ambanivohitra vitsivitsy any amin'ny distrika hatrany amina Fokotany ary efa misy pino vitsivitsy tafavoaka ao amin'ny faritry ny Europa misy ao Comore fa zany hoe mbola tsy fiangonana any fa mbola voasolo tena mpiangonana zay zany zava-misy de zay moa eto Toliara mihitsy am'izao de fakahita amintsika am'izao fotoana zao ya vao tonga eto Toliara mihitsy nareo de tato amin'ny TV Plus no nivonjenareo voalohany satria misy ny hetsika izay karakarainareo eto Toliara ho an'ny Rampitso mitondra ny lohahevitra hoe ny filazantsara ny voninahitra roviana le hetsika de inaviny mety zavatra ho hita mandritra izay hetsika ataonareo izay tsy piko manokana fa tena zavatra ngeza be no ataonay eto hoe lavitra Mahajanga ano any amin'ny 2 kilometatra ano any vao tonga eto Toliara de vao tonga vao zao mihitsy io zany avy any anaty fiaramanidina tonga de eto amin'ny plateau anazava ny atao hoe filazantsara ny voninahitra mandritra ny 2 andro izy io zany de io filazantsara ny voninahitra io no lohahevitra hoentina fa maninona moa ny filazantsara ny voninahitra satria Andriamanitra mihitsy no tompo ny voninahitra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 2:7 de hono baiboly hoe fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izay ka maneho zava-niafina de fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninaitsika talohany nanaovana izao tontolo zao zany hoe talohany nanaovana izao tontolo zao namana iando sy mipijery ajaina de fa nisy zavatra nitranga fa ny zavatra fantatry olona de zavatra nisy tamin'izao tontolo zao efa vita fa talohany nanaovana an'izao tontolo zao nisy zavatra nataon'Andriamanitra inona le ho azavaiko eto amin'ny plateau amin'izao fotoana zao inona le izy nisy voninahitra notendrena tao mba ho atsika ozy ahoana ny fomba nanendrena ny voninahitra io ozy amin'ny 9 ary tsy nisy nalala ny mpanapaka tsisy nalala izany ozy ny mpanapaka izao tontolo zao fa raha nalala izy de tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra zany hoe talohany nanorenana an'izao tontolo zao zany Jesosy de fa novonoina ho an'ny olona miaina eto ambonin'ny tany fa tety aoriana zany vao naseho hita maso zany famonoana izany zany hoe fanehoana hita maso zay zavatra natao tany amin'ny tsy hita maso fotsiny zany Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ary io Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana io lazain'ny baiboly fa tompony voninahitra izy zany hoe le voninahitra zany de nomeny ho an'ny zanak'olombelona fa nomeny ho an'ny olona vonina
andray an'izay any am-boky ny apokalypsia 13:8 izy no manazava fa fony tsy mbola ary zany zao tontolo zao de fanombona teo amin'ny azy fijaliana ny tompony voninahitra de maninona ary ny olona manana an' Jesosy no ao anatina fiainana tena mirefarefa amin'ny tany ny ankabiazany tena ambany be dobony trosa ny ankabiazany satria tsy fantany ny am'ilay Jesosy tompony voninahitra antondia anankiroa zany ny antondianay ao anatin'ny 2 andro hanolotra an Jesosy tompony voninahitra ho an'ny olona mbola tsy manana azy faharoa haneo am'ireo olona efa manana azy hoe zao tokoa no momba ny Jesosy tompony voninahitra eo manana fijoroana vavolombelona anankitelo mazava ao anatin'ity fandaharan'ity rehefa avy eo ya 2 andro rahampitso asabotsy amin'ny valora amin'ny kapratsinenge de amin'ny alahady avy zao Palais du Vieux amin'ny valora sasany sy amin'ny 3 ora sasany folakandro mandritry ireo 2 andro eo inavy ny fandaharam-potoana ao anatin'izay ny fandaharam-potoana de fitoriteny fampianarana de vavaka zay zany ny ao anatin'lesy ity vavaka atao ity zany de vavaka misy fiantraikany satria misy izy io tsisy fiantraikany anambara zavatra anankiray fotsiny vao tamin'ny alatsinainy isy olana nanantona atao majanga tao fiainako izy nandeha tsara hatram'izay ary za olona mahita fity amin'ny olona indrindra fa amina karana be deaibe to majanga mitondra sakado fotsiny io izy de fiaino volana be deaibe volana karana ho atakalany amin'ny banque nefa tsy hitandreo ny adresy ipetrahako dikan'izany zaho izy olona atokisan'ny olona tsy mahita fity amin'ny olona fa tao anatin'ny efa-bolana zay tena bloqué ny fiainako ny katso ny fiainako de izy hoe andao vahatsika zany amin'ny anaran'i Jesosy satria ny baiboly de milaza hoe na inona izy vahanareo eto an-tany de vahako any an-danitra zany hoe Jesosy zany afaka miara-miasa amin'olona amin'ny mpanompony ny mpanompony mamaha azy amin'ny alalana vava eto an-tany fa izy mamahany iny amin'ny alalana ery any an-danitra de tamin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka ho azy namaha izany tamin'ny alalana vavaka afaka 3 andro izy ny aona tamiko de izy hoe vonisaraky tsika pasteur izy de nahita fidiram-bola misy 4 na vazaha anankiray namena azy ho ampiasainy de mitady location de olana location de voiture izy nefany tsy mahita client hatram'izay fa vao vita le vavaka nisy olona avy any Diego anao location de voiture Majenga Thomas ao anatiny 7 andro zay zany natao voninahitra mahita an'izany voninahitra zany le olona rehefa mazava aminy lay filazany tsara ny voninahitra ray andro ihany koa vehivavy anankiray izay tsy mety tafiditra ao anatina tokantrano raha mijery fitaratra izy de mametra-panotenany fa maninona no tsisy lehilahy mba maniro anambady tare ananany izy koa miasa ara-dalàna ataony lissage ataony bain ataony taly ataony soin complet sisisa fa ohatrany tsy taitra ny olona ary be deaibe ny vehivavy tratra zany indrindra fa toliara ianao mba hitanao hoe tena mety fa maninona ianao ny tsarara iny olona nefa misy olona ny verinao fa congrouty ataon'olona mariage ianao nefa apela soa tsy misy olona maka anao fa inona mahatonga an'izany izay zavatra zay no anisany ho azavaina de vahana ary tonga avy ianao ho tonga mihitsy ao anatin'ny fivoriana fa ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra tao anatin'ny taona maro izy tsy misy paka ary sendra misy olona ty azy de misaraka ho azy tsy ahotsy ahoana zavatra tsisy dikany de sarany olona aminy fa rehefa nazavaina tamin'ny filazantsara ny voninahitra ny vavahany izy rehefa avy nyvavaka ho azy de lasa izy nandeha tamin'ny bijouterie anytany peratra satria nino izy avy nyvavahan'ny pasteur izy tsy maintsy manana vady de fantany am'izay ny rehefa ny tanany lasa izy niakatra tany Antananarivo na ny tany vidina robe de marié zany natao finoana nefa tsy mbola nisy lehilahy naka azy taorinan'izay nanana fifandraisana tamina vazaha ao a France izy tsy vazaha le be Claude Perel lefa reraky reny mialatsiny raha tsindra tratran'izany ianao fa io vehivavy io 3 amby 30 taona le vazaha 7 amby 30 taona sady tsy mbola niteraka tamin'olona tsy divorcé hafa manko efa sisasisan'olona tany satria ianao efa tena tsy nisy naka mihitsy hatram'izay de tsy maintsy nanaiky ianao fa zavaiko aminao zany ny atao hoe voninahitra izy 34 ans le vazaha 37 ans nion reo tamin'ny alalana internet tonga tao hivato mihitsy io vazaha io tsy hainainy tao hivato
aéroport Tananarivo zany mazava ho azy nidina tany Mahajanga niona tamin'ny fotoana birao a raikitra ny fiancé a vita fitsofandrano a tao am-piangonana vita mariage tsara any a France ireo zao mipetraka ary mifandray amiko amin'ny Facebook ireo olona ireo zay no hoe voninahitra ahoana na hoe voninahitra enao zay ao anatina fiainana tsy tafavoaka fa fahambaraka sy ny sisa fa rehefa torina le filazantsara ny voninahitra ka inonao de miseho aminao ny voninahitra Andriamanitra tain'Andriamanitra namana anto misorabetsaka anaty izay fanazavana izay mahakasika ny izay resaka fahagagana izay a de reto misy sary izay atolotra antsika rehetra any tokantrano any La famille Uki filazantsara ny voninahitra seminaire maritra ny roandro eto Toliara analanao amin'ny enatra sy latsy ametraka anao eo amin'ny voninahitra ny fanambady telo taona ididisy Priscilla fa tsy nentina nanjanaka mihitsy rehefa nietsika ny voninahitra Andriamanitra dia nahazo zazakely izy mivady zao nandritry ny taona maro ifarany ny mijaly ara-pitiavana tsy mety nahazo tokantrano rehefa nietsika ny voninahitra Andriamanitra dia vita mariage tamina vazana anankiray izy mipetraka any France ireo zao ninona situation mahamenatra nahazo anao sy nazonao latsatra amin'izay tongava andray ny filazantsara ny voninahitra iarahanao amin'ny pasteur Isidore Andrianerina avy any Mahajanga asabotsy 9 Jolay amin'ny valo sasany maraina ao amin'ny Cap alahady 3 Jolay ao amin'ny hôtel Le Palais du Vieux amin'ny valo sasany ny maraina ny hariva amin'ny 3 ora tsy diso tsy misy vidim-pidirana de tavaverina soma tsara indray sika eto amin'ny plateau-ny TV Plus Madagasikara eto Toliara taorianany ireny sary ireny efa tonga etany koa Andriamatoa Didi izay isan'ny nanampy ho vahintsika amin'ny ity androany ity nisany fahagagana izay niseho teo amin'ny fiainanao manokana afaka tantarainao fofoy aminay ve izay miarabanao Damiando miarabantsika mpijery rehetra ihany koa miaraban'ny pasteur voalohany indrindra voninahitra ho an'Andriamanitra tamin'ny zavatra nataony taminay izay sy mivadiko zany a andritra ny 3 taona niaraka dia tsy niteraka mihitsy izy dia nentina tany amin'ny dokotera moa zany a dia ny dokotera niteny hoe momba ny vadinao dia nifonjenay ny fitsaboana rehetra hatrany amin'ny mpanao fanafody gasy mbola miteny ihany koa hoe momba ny vadinao dia izay moa zany tamin'izany fotoana zany mbola tsy nivavaka dia rehefa taty afara moa zany natsoan'Andriamanitra amin'izay dia rehefa natsoan'Andriamanitra dia amariko tona aloha fa fiangonana nitsoan'Andriamanitra fiangonana farany alako indrindra fa noho ny fiantsony tsy afaka nandaa ary tafiditra amin'ny fiangonana tsy tiako nefa nahasoala izy ary nahitako ny voninahitr'Andriamanitra fa roa manarakaraka an'izay manana fiangonana misy aho fianaratsoa fa tonga ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore namangy an'io fiangonana io rehefa tonga namangy tao izy dia niteny ray aman-dreny ara-pananay hoe lehilahin'Andriamanitra mivady manana fanomezam-pahasoavana manitrana amin'ny aretina rehetra any amin'ny kibo sy problème rehetra any amin'ny kibo tena zay fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra an'izy mivady dia niteny tampoko mivadiko hoe ndao tsika anatona amin'ny pasteur Isidore rehefa nanatona amin'ny pasteur Isidore zahay dia tonga teo anatrehany fa fahagagana no hitako ary tsy mbola nahita fahefana lehibe ohatry zany amina lehilahin'Andriamanitra ary za io olona pekany tao olona tsy minomino zavatra fahatany zany fa tamin'izay fotoana zay zany nahita ny zavatra nataony nanao délivrance ny teny devoly tao amin'ny kibony vadiko fa tena fahagagana lehibe ny hitako ary tena niteneny le devoly tao anatin'ny kibony vadiko hoe 2 minitra nomeko anao voatao anao fa zany tanatin'ny 2 minitra zany nisy zavatra tena tsy nahetsika ary tena gaga hoe fahefana avy aiza no ananan'ity lehilahin'Andriamanitra ity ahafahany manao zavatra ohatry zao fa rehefa tapitra iny nasiny afo tao anatin'ny kibony vadiko dia rehefa nasiny afo tao anatin'ny kibony madama afin'Andriamanitra no nataony tao miteny fotsiny izy hoe asiko afo izy izy ao anatin'io tranonjazan'io vehivavy io dia mivoaka ao ianao satana dia manisa telo aho izy dia mivoaka ianao dia mila anao manao veloma nanisa telo izy dia nivoaka kika mafy le devoly dia niala tao anatin'ny kibony vadiko
dia nahatsiaro amin'izay madamako dia niteneny inona ny zavatra renao misy zavatra renao marary ve ao aminao dia ozy nataony madamako hoe atao anaty kiboko izy izy mamay be ohatra ny afo dia ozy nataony pastera hoe nasiako afo tao dia mitsapain'ny pastera ohatra zao kibony dia ozy nataony pastera raha vao miray amin'izao nareo mivady ozy izy dia hananjanaka amin'ny heritaona ohatra n'izao izy izy mananjanaka nareo tamin'ny volana oktobra tamin'ny 2016 nitrangan'izay zavatra zay amin'izao tsika miteny zao a mivadiko teraka tamin'ny farany volana mety eo teraka izy teraka lahy ary voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izay zavatra nataon'izay a ary ity lehilahin'Andriamanitra ity no nampiasainy ahafahana nahazo an'izay zavatra zay ny tiako marina amintsika kristianina rehetra ny lehilahin'Andriamanitra izay ampiasain'Andriamanitra eto Madagasikara dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy sahala ny dokotera ihany koa io ny dokotera mitsabo fo tsy hitsabo ny masonao ny dokotera mitsabo ny resaka intestin tsy hitsabo ny cœuranao dia ohatr'izay ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra fa manana ny mampiavaka azy izy amin'ny fampiasan'Andriamanitra azy dia tiako ny manarara ohatra teteny amintsika vahoakany Toliara amin'ny fandalovana eto Toliara matoa izy niala amin'ny toerana misy azy ihany dia misiraka indray ampanaovin'Andriamanitra azy ary rehefa iran'Andriamanitra izy tsy miverimaina fa tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny olona izay manatrika amin'izay fotoana izay sotra ya fijoroana vavolombelona hoe mafonja ihany izay inona afaka anampiany pasteran'izay ny azoko ambara zany aloha voalohany a Andriamanitra nanao an'izany asa izany a fa ny tenako a dia mpanompon'Andriamanitra nitondra ny tenin'Andriamanitra ary narahan'ny famantarana sy fangangana tena mafy aho hoe matoa zany mpanompon'Andriamanitra tonga amina toerana ohatra zao a dia misy zavatra tian'Andriamanitra atao amin'izao fotoana zao fotsiny aloha dia misy fitoriana filazantsara be dehibe to Toliara dikan'izany ty tanàna ty mihitsy ny tian'Andriamanitra vonjeny dia manoloana an'ireo fitoriana be dehibe ireo a tsy maintsy misy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo a ny rana ahasoanao raha tsy tonga any amin'ny toerana anankiray anao tongava amin'ny toerana anankiray a fa raha tsy misy anankiray amin'ireo zany maharesy lahatra anao ianao no tsy voatery andeha amin'le ataonay fa tongava any amin'le ataon'le mety hitanao eto a fa raha maharesy lahatra anao no aty amin'le itaomana ianao a dia tongava ianao fa zay nataon'Andriamanitra tamin'izy mivady ireo a dia ain'Andriamanitra tao aminao olona tsy nananjanaka tsy niteraka zaza tsy azo vidina amin'ny magazay zaza tsy isy amidy any a bazary be a zaza tsy azo enramony zanaka tsy azonao foronony fa Andriamanitra irery no manome an'io tranonjanaka nanany vadiny fa zaza tsy azony fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny voninahitr'Andriamanitra dia miteraka ry zareo zao za ve nangataka vola taminareo misy frais de consultation ve ka zay le anytananay ianao misy olona manko fitadiavam-boly io tsy namelako ianao raha ohatra ka tena fitadiavam-boly io ary navarina vao niala nandeha Kotisy a niala Taninarivo Majunga Omaly dia niantso anahy izy pasteur Isidore hitako aty Toliara ny sariko izy amin'ny spot fa nga ianao any Toliara a eno izy ataoko mijoro vavolombelona amin'ny TV plus a ianao rapitso gaga mihitsy hoe aty le olona nalevako amin'ny spot ary za tsy nera taminy akory hoe ianao ataoko amin'ny spot a fa rehefa niao zay tany fianaratso dia nangatahako bluetooth taminy a le sary le zaza ary sariny izy mivadika io nalefa ny bluetooth dia zay nafahanana eo an'le sary tamin'ny spot teo ka manentana anao ahe sabotsy a amin'ny valo sasany maraina ao amin'ny kapratseny ange a dia niala adiny ray a amin'ny valo sasany maraina sy amin'ny telo tolakandro a hôtel Lepa Letuvia amorondreka ao zany manentana anao a ho avy hoentony marary ianao apela soa fa manana olana ara-pitiavany manofo misy olona miaraka matory aminao foana amin'ny alina tongava va ino to hoe fanahy manambady ianao zany raha vehivavy ka manofo ianao miara matory amin'ny olona amin'ny alina dia voly iny maka endrik'olona manambady ianao dia mahatonga anao tsy afaka nianana olontiana ary na zay olona miaraka aminao dia misaraka foana mahery mitady voly ianao fa zay tonga rava misy fanana blocage zay a tongava fa anay ny filazantsara ny voninahitra ianao a ametra tanan'izay a andraisanao fahagagana marary ve ianao tongava tsy miteraka ve ianao tongava na inona situation mahazo anao a pasteur Isidore tsy mpanao fahagagana fa pasteur Isidore pitory an'ilay Jesosy a mahagaga ho an'Andriamanitra ny voninahitra tain'Andriamanitra tompoko
Ya mihaino anao dia ohatrany hoe nofinofy mahafinaritra hoe efa paradisy sady no ambaranao amin'izao fotoan'izao inona ny famezatoky afaka omenao ny mpijery any tokantrano any satria misy ihany koa tsy vitsy ny olona izay mety hoe mampiasa an'izay tenin'Andriamanitra izay ho fanararotana na azahoana vola toy ny nambaranao teo iny inona ny fanomezatoky izay amenao toky omeko ny olona zany dia zao raha ino ianao zany ka ho raisinao le zavatra ho zaranay aminao dia anana fijaroana vavolombelona ianao didy zao olona tsy fantatro izy na nitoerany ipetrahany izy tsy fantatro fa nino izy rehefa invité tao amin'ny fiangonana nisy azy dia mananjanaka izy amin'izao le vehivavy asehoko amin'le sport teo zao tsy hitako na ny trano nipetrahany azy farano anarany fa nino izy dia lasa nahazo vady izy zao vazaha mony tiany dia manambady vazaha mipetraka any France za mbola tsy nangataka vola tamina ny ariary fa any France reo zao mipetraka tsisy tombontsoakona kely amin'izany zareo any France za mipetraka ao Majunga ka fanomezatoko omeko zany raha mino ianao dia hitany voninahitr'Andriamanitra fa nitombo no anahy kosa tsy avy any aminao fa avy amin'Andriamanitra indray andro tafiditra lanitra dia raha tonga any ianao dia mandray valim-pitia satria tongako tany an-danitra ianao no niteny zay nataoko taminao tahiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy vany Nazareta. Ya raha mpitso sabotsy amin'ny alahady ho avy izao mandritry ny roa andro ny hetsika izay ho tanterahinareo akoatran'izay hoe roa andro izay aizany mety ahitan'ny olona zany hoe fiangonana fanahy ny voninahitra zany eto Toliara tsika zao aizahoaizany misy fiangonanareo eto Toliara ao amin'ny fomba ahoana koa ny fandraisana amin'ny pasteur manokana ny zava-dehibe zany dia ny fahatongavanao ao anatin'io hetsika lehibe anankiroa eo dia za moa mandalo eto Toliara mazava ho azy fa ny tena ahitana any Manjanga fa misy pasteur eto zany mpiara-miasa amiko mijanona eto Toliara mihitsy izy dia hoprezentena aminareo zany zay ho avy ao amin'ny asabotsy alahady io ireto ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa feno fahasoavana ihany koa reo matoa mitondra ny asan'Andriamanitra aty amin'ny faritra Toliara aty dia ho anao zay tonga zany amin'ny fotoana io eo ny mahafantatra ny programa eo ny mandrehan'le programa fa ny irinay aminao dia ny atongavanao fotsiny aloha mandritry ny asabotsy sy ny alahady ny larana finday moa azahoana anay andro amanalina dia mandeha foana io zay tsy mba mahony telefona satria ny olona mila vonjy foana na alina zany andro dia azonao raisinao amin'ny écran numéro telefona amin'izao fotoana izao tahin'Andriamanitra ya io efa hitantsika eo ambany io le larana izay azahoana ny pasteur Isidore Andrianirina avy amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra amaraparana nyty fandarana ity tsika amina teny fifarana ianao ato anatin'ity fandarana ity voalohany afaly fa nandrehanao ary nandray tsara n'izay afatra izay maniry zay mba tsy ho fotoana verimaina sy ho vola verimaina ny volan'olaninay tamin'ny nandehananay teto ary tsy ho fotoana verimaina fa hitahian'Andriamanitra ny fiainanao ny zavatra voalohany irinay dia ianao tonga any an-danitra satria tsy maintsy ho maty ianao na anan-karena na ananjanaka na ho salama aorianan'io fotoana io tsy maintsy isy fotoana afatesanao ny irinay dia ianao andray an'izay filazantsara zay ary tonga any an-danitra faharoa tsy mpivavaka iomezany olona ianao tsy mpivavaka isoany olona ianao tsy mpivavaka latsain'ny olona ianao fa mpivavaka miaina amin'ny voninahitr'Andriamanitra zay zao saorana ny tompo fa olona miaina tamina fiainana tena ambany zay taloha namana iando fa nono nanikenan'le filazantsara dia azo lazaina fa miaina amin'ny fiainana tsy mamenatra tao anatina telo taona zao indroa nyvoaka tany Afrika Atsimo nianatra tsy nindram-bola tsy nangata-bola fa noho ny fahafahana omen'Andriamanitra manokana sy amin'ireo mpino zay tia nisindrotanay ara-panahy ahafahandreo mpino reo ndray fahasoavana amin'ny lalanay dia tafavoaka tany zay nianatra tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra nahay noho izahay zay rehefa nandeha taty nandeha fiaramanidina tsy nangataka vola tamin'iza na tamin'iza fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra manaraka anay sy eo amin'izay fiangonana misy anay dia afaka tonga zay torony filazantsara ny voninahitra ianao zay mpino mahitanay amin'izao fotoana zay tianay iaina amin'izay voninahitr'Andriamanitra zay ianao fa ampy zay nandatsany olona anao ananany olona trosa ianao nefa ianao mpivavaka mahanitra be ianao nefa ianao mpivavaka tongava fa atoranao ny lalana ary hitany voninahitr'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia misotro anany ko namanando tsikitsiky taminay
to anatin'ity fotoana 30 minitra ity ary nandrainay tampitiavana sotro ihany ko atsika ato amin'ny TV Plus Madagasikara etoliara faraparan-kely pasteur ararotana ny fahatongavanareo eto amin'ny plateau anisany tsy voalazanao teo le resaka hoe fanasitranana aretina samihafa ohatra aiza mahakasika an'izay araka ny nambarako teo hoe na inona manjoanao tao anatin'iny zany le aretina satria raha aretina ny tantaraina be dehibe ny karazany fa zao fotsiny voalazan'ny baiboly hoe zao famantarana zao zay anaraka izay mihiny hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny zany hoe ny tanana no mipetraka fa Andriamanitra ny manasitrany ka na inona zany aretina mahazo anao rehefa mino ianao dia iampita aminao zany herin'Andriamanitra zany fa raha tsy mino kosa tsisy azo atao nefa na dia tsy mbola mino azy ianao tongavy fa ezaka izay tonga anao ino ho voninahitra Andriamanitra andraisanao zany voninahitra Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy ya dia izay ihany koa no tsika mamarana ity fandarana manokana teto androany ity ampasahivina trano fa ny pasteur Isidore Andrianirina avy ao amin'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra niaraka tamintsika teo ihany koa ny Pino Didi izay nijoro vavolombelona teo amin'izay fahagagana no entiny ity fiangonana teo amin'ity izay dia izay ihany koa mamarana ity fandarana manokana androany ity isaoraka sika iaby antokatrano any niaraka taminay teto hatramin'ny farany veloma tompoklasy tompoko vavy